ครับ
aoka ivavaka isika. Ry Andriamanitra be indra fo ianao ny fanampianatra anay amin'ny alalan'ny zanakao lahy tokana mba hangataka anao haneraka hampiasa ny vokatrao satria be notsinjaina fa nipiasa ny vitsy ko dia mba hainoy ny fangatanay ho anreto mpanomponao reto izay atokanay izao ho mpanomponao ty andro eo ny fivonanao tombo arova izy noho ny anaranao ary hamasino noho ny fahamarinanao atanjaho amin'ny finoana sy ny fitiavananao izy amin'ny alalan'ny fananao masina mba hahatonga azy ho tena piasa amin'ny tany atao fisahasy mahatoky izy amin'ny fitoriana ny teninao ampionina sy ano ary ananatra amin'ny famorana sy ny fahendrena rehetra ary mba iseho hompitandrina tsara ny fahasoavanao rehetra amin'izay rehetra atao momba azy amin'ny arim-panahy sy ny fahoriana rehetra ary ampahareto sy ampanareo tena amponisy mba isehony herinao eo amin'ny fahalemena ampahavoakary araka izay ankasitrahana amin'ny asana ary rehefa tapitra ny andro iasana aoka izy mba hiditra amin'ny fifaliana io natrehanao ary mba hiara-mandovana ny fahasambarana izay amin'ny olonao masina rehetra enoy miataka amin'ny alananao